miarabantsika rehetra manaraka nyty oronantsary ity ela niandrasana isika mikasika ny loha hevitra anio a de resantsika mikasika natao hoe vazimba. Nisy ny fitsidiana toerana misy ny vazimba anankiroa zay natao a fa alohan'izay aloha de tsara ihany koa ngamba ny manome fahalalana akampobeny a hitondra ihany koa voka-pikaroana nataon'ireo mpikaroka mikasika ny resaka vazimba. Misy maromaro izy ireny ary efa natao resaka be hatramin'izay a ity resaka vazimba ity ka ny voka-pikaroana tetseronga maloha no anomboako azy alohan'ny hitondranantsika any amin'ny toerana natao hoe tsy hodany any amin'ny faritra ambiopionana Ambatolampy de nikisaka izay aloha ny avy tena ka amin'ny natao hoe amanotokana ary ny farany a lasa nandositra eo vazimba ireo a de niona teny ankenieny. Ny teny longamba no iandohan'ny fanazavantsika de mikasika ny voambolana. Ny mpandinika ny mpandalina sasany de milaza hoe ny teny hoe vazimba de avy amin'ny teny hebreo hoe oazimba na midika ihany koa zany hoe movea olona ireto zavatra ireto satria araka ny fikarohana nataony ireo olona ireo de hebreo no nandalo teto tamin'ny fotoan'androny de nahita karazana olona fohy zeny finetana toy ny hitantsika eto amin'ny sary a de io nampanontany an'zareo hoe olona ve reny zay azo adika hoe oazimba. Zay zany ny fanazavana anankiray. Ny faharoa indray a de nisy indray ny mpikaroka nilaza fa misy arety mandringana nitranga tany Zanzibar zany de reo olona reo no niazo ny ilany avaratra andrefany Madagasikara nanontany tena ary tonga teto amin'ity nosika ity de noatsona hoe olona avy Zanzibar zareo ka natao hoe jajimba de ho ihany mpikaroka hoe vokatry ny fiovaovan'ny teny jajimba no lasa vazimba. Fandiniana ihany koa zay. Misy nay kosa nefa ny miteny a fa ny teny hoe vazimba de tsy taiza fa rafitra nisy tato anatin'ny fiarahamonina ihany dia ireo sokajin'olona voahilika ireo sokajin'olona voazimbazimba tanaty fiarahamonina zany hoe ireo no andevozina ireo natao zinona reny ndray zany a no nisokajina ho lasa hoe vazimba. Hevitra ihany koa zany a ary vokatry ny fikarohana. Ny tantara nefa de manambara fa Andriamanelo mpanjaka teo Alasory dia nandroaka an'ireo vazimba rehefa nahita ny vy fa ny an'ireo vazimba kosa ny fitaovam-piadiny tamin'izany de mbola ny bararata sy ny tanimanga ka rehefa nahita zany ireo vazimba tompon-tany reo hoe nahavita vy manidina Andriamanelo dia lasa nitsoka ry zareo a nonona ny anaty onaona nonona ny anatin'ny faritra maro izay nantosirany hatramin'izao. Nisy manampahaizana vazimba taranaka ireo nitsoka tamin'ny andron'Andriamanelo reo nanao famelabelarana izy nitondra ny sary izy ary nitondra ny fiaim-piaina n'ireo vazimba izay mbola any Antseva any Bekopaka any Manambolo amintsika miteny zao. Vazimba ihany koa zay a amin'ny manofo amandrana azy amin'ny mahafoko nisy teto avoatany azy ireo amin'ny mahataontsika hoe ny andohana ihany koa amin'ny lafiny anankiray. Zay zany mikasika ny vazimba raha ara-pamaritana. Nefa maro amintsika amin'izao fotoana zao no matahotra ny vazimba ka ny vazimba ho resahako eto a de hidro aloha misy filazana aloha ty no ngamba aloha no anomboako anazy. Rakody Davida no nanao famelabelarana atao amin'ny IKM ilaza izy hoe iza moa zany vazimba zany raha araka ny fijeriny. Ireo zanak'Andriamanitra ireo zay tompony ty tany ty anasy zany hoe fa tsy any Indonesiana, tsy any Hebreo, tsy any Jiosy, tsy any Grika de ireo zanak'Andriamanitra ireo no nolazaina fa vazimba de nolazaina fa gola de nolazaina fa tolo de nandeny ty tiara-pibazanana tonga ka any mirakitatry ny vavy sy rafoy sy Andriamanelo ka zay mieritreritra azy ho andrina de tarana vazimba izy ary ny vazimba tompony ty tany ty tompony zavatra rehetra ny zava-maniry ny vato ny rano ny tany sy ny rena rehetra zay eo ambaniny eo de any vazimba avokoa zany rehetrarehetra zany. Rehetra misy profo maromaro misy zava-tsoty ty koa fa sikre vazimba sy azo resana tao sao de olana io tetako zany maro zany. Ny fomba sy ny fanao rehetra ny fivavahana zay nampiasain'ny tolo malagasy
dia ny vazimba avokoa ny fomba sy nyfanao ny sorona sy ny santatra rehefa angataka amin'Andriamanitra dia fomba vazimba zany ny faty ny vazimba faty kisoa tia tany Madagasikara tsy nahazo idirana kisoa hatramin'izay natan'ny tany raha vasefa manomboka teo amin'ny radamadeo sy rasoherina rehefa mivadika ny mpanjaka ka nina kisoa dia mahakiasa tahaka ny endrina nina kisoa fa ny endrina tokony tsy hina kisoa zany ny vazimba no mampianatra antsika ny fihavanana ny velorano ny dimy ny fiara-miasa totovahany vazimba zay tsy mitoto tsy mihinana fihavana vazimba tsy mivadika roa kely ny vazimba ny tompony tany sy ny fanjakana ary raha tsy zala vazimba no mitondra very Madagasikara ny vazimba loza be tsy matefitra amin'ny mpanao ratsy tsy mangalaky tsy misoloky tsy mbe tsara velatsy tsy manodiky dona fananamoaka ny fananan'olona ny vazimba tsy matefitra ao anaty herin'ny ratsy fa tonga dia manao mateka dia mamono mafaty ary ny vazimba tsy mitsitsitsiniza fa ny vazimba indray dia maneho ny fanahy ary antran'ny olo manampy ny matinika masonao tsy ahita vazimba raha tsy olona miresaka amin'ny vazimba ianao fa miseho amin'ny endrika bibilava izy iny le tany tompony rano izy zay tsy azo novonomy maintimainty be zay izy dia miseho amin'ny endrika bibilava izy menamena ohatry ny fonona be mpitovy ny tsokola zay iny atao hoe tompotany milaza aminao fa hita vazimba ianao zay na izy miseho amin'ny endrika radaiky na sobakaka be dia milaza fa misy vazimba io rano ary na izy miseho amin'ny endrika trondromena dia rehefa mahita nyreny ianao a dia loharano misy vazimba io tsy lavitra an'izay fanazavany rakoto davida zay a no hoentiko amintsika eto mikasika ny vazimba fa ny vazimba ho resahako eto a dia tsy hitako ny voambolana malagasy hitenenana azy a fa kerobim nga malo ilazako azy kerobim dia zanajavatra reo a nohariny ilay nahary ohatra tsika olombelona ihany koa izy a fa saingy zao no mampiavaka azy a manana hery lehibebe kokoa no tsika izy afaka miseho hitamaso izy afaka tsy miseho tsy tamaso ary izy a mife an'ireo natiora ireo tany tsy hodany no nandehanako voalohany satria re zany fa tany misy ny onaona misy ny petsapetsa izay ahitana an'ireo vazimba reo tompo tany anankiray ary aloha no antaniko hoe fa maninona kainy tsy hodany a no anaran'ity toerana ity nahatongavan'ity hoe hatsiodany nanaran'ity tsy hodany ty a debe ity zava-maniry eto amin'ity tanàny ity dia nyray aman-dreny teo aloha moa dia hoe nilaza fa hoe inona no mety ataontsika anaran'ity vohiry ity dia hoy sasany hoe nilany zany dia hoe be debe le zava-maniry a kiny reny zava-maniry reny loakoho ve sa reny zavatra mandeha maniry amin'ny petsapetsa reny dia hoe andoranga tikatra zavatra lava be ty no ataontsika hoe tsy hodany a io maty nanarana hoe tsy hodany dia andeo ataontsika manahaka an'io ny anara-tanànatsika dia zay no mahatonga neto amin'ity vohitry ty hoe tsy hodany tompoko ia ina moa zany mampiavaka ny zava-maniry io raha ny fahafantaranao azy mampiavaka azy amin'ny fahafantarako azy amin'ny zavaboary rehetra a dia izy a lavalava ravina kely izy zany a tsy atao hoe lava be loatra izy a tsy hoe fohy loatra fa eo amin'ny antonontonony eo zay na tsy hojany tsy hodany zay ny mahatsodany tsy hodany ia dia araka ny fantatra zao a dia ty toerana ty a toerana nonena ny vazimba fahiny ary ianao zokila eto tanàna efa nahita an'izany vazimba zany afaka mitantara ve ianao hoe ahoana ny fahitanao an'ilay vazimba dia nananao ahoana ny fomba nenanareo tanaty fiarahamonina tamin'ny fisindrareo saotra betsaka tompoko nahatonga voalohany indrindra aloha a dia petsapetsa be ty ty tamin'ny zany fotoana zany tamin'ny taona mbola hitako zany dia nahatongavan'ireo hoe vazimba reo a no nahitavako azy a dia misy mantsy vatolahy-mpianakiray zay a lavidavitra ny tanànanay dia tazana mihitsy izy rehefa amin'ny amin'ny 12 atoandro ao a miely menamena miely menamena dia inona ny nataony amin'izany ny ataony amin'izany dia ohatra mampandihy elo izy rehefa eo amin'ny atoandro eo zany le izy dia araky ny tantara fantatra inona no nahatonga an'zareo tsy nohony eto amin'ity faritra ity tsony ny antony tsy nipetrahany tety a dia betsaka ireo le mpiompy zavatra ataontsika hoe kisoa zany ka io fady indrindra zany le kisoa
de tsy tiany loatra zay koso zay zay zany notrana leo azy araka fahafantarako azy tompo ay de lasa aiza ry zareo zao nisy loasa anankiray zay a atao hoe amanotongana de rehefa am'le arivariva eo amin'ny amy dimy sasany io nak izy a de manoto vary zany hoe mitoto vary zany a anjakaingana de lasa voreny doly am'le akaikin'izay loasa hoe amanotongana zay a mijery mizika eny totran'izao zany mizika zany a fa rehefa atonina izy a de ohatra miataka kely tsy hita amin'ny maso le izy fa mifeoany fotsiny hoe ny tompoko iza manao an'izay mozika zay le vazimba manao an'le mizika ay fa izy tsy hita amin'ny masonao mahita izy fa ny feo fotsiny eny hoe ay mety misy feo le kira ve mety hoe tadidinao na ohatrohatra zany ohatrohatran'iza le bakirany tamin'izany ohatrany hoe ohatrany razana malala iny zao mbola tadidiko iny e anao fisantonany kely hoe razana malale anio vao ifakalala raza findrakite ohatran'izay feon'le hira de zay feony mba hira tsotra lisa misy dobokaponga sy mozika misy mozika sy misy dobokaponga tena maredina moa azo andizany taorina an'io fotoana io any de nandeha tamin'ny toerana anankiray zay nantsona hoe amanotokana tao amanotokana no ahitana an'ireo longoza no ahitana rano velona izay rano vazimba ary nahitana ihany koa reo zava-maniry izay nitoerany atram'izay andao ro entiko indray nareo a araka ny resadresaka ny fanaovana tamin'ny randriana solo tompo tany ihany isiranyty zany a de taloha de fandromin'ny olona zany hoe rehefa hiakatra kao am'le hoe manotonganao ambony eo ny olona am'le niten'le vazimba ny misasy eto vo miakatra any ina ny mety dikan'izay zany hoe ohatran'le midikan'izay zany a de misy zany ny olona mihinana kisoa tam'mbola natanjaka be zany zareo tao misy ny olona mihinana kisoa misy ny olona malotoloto hoe tsy fantatra loa de falitsoty tsy haiko e fa eto aloha misasa de miakatra makany mila midio zany zay vao mila midio zay vao mandeha makany farina be izy fa voranavana hoe amanotongana ay misy an'ity loharano velona be ty anankiray a de misy an'reto longoza reto reto zao misy longoza inona ny zavatra nisy teto zavatra ty izy teto de teto ny toeran'ny vazimba taloha zany zava-nisy teto tompoko de azonao tantaraina ve hoe ahoana no nahafantaranao an'izay azoko ny tantaraina ihany satria taloha tam'izay mbola kelikely zany a araky ny nahitavako anazy teo amin'ny 5 taona teo aho fa nahatsiarosaina mahitsy de misy midoboka aponga am'ty loasa ty de maika rehefa arivariva ny andro a de eo amin'ny amy 5 sasany eo a de maika ny akizy anana maika eniny aponga teto am'ty loasa teto ty zay nahafantarako fa hoe misy vazimba tam'tikatra eto amanotongana eto tompoko de asa azonao tenena ampijery atsika ve hoe ahoana ny ahafantarana ny toerana anankiray hoe misy vazimba ny atao hoe toerana anankiray hoe misy vazimba dia toerana lobolobo aloha voalohany indrindra rehefa lobolobo izy a tsy maintsy misy rafy zany rafy zany tena azom-vazimba zany io rafy io a de ataoko angamba fa mety hitazanareo na hitazana koa aza am'izao fotoana zao fa io ambony io a misy rafy avo be io ty le rafy zany zao io le rafy io io ambony io ka rehefa misy an'io rafy io a de tsy maintsy misy an'io vazimba io de faharoan'izany a longoza ihany koa manampy azy ka rehefa misy an'io longoza io a de ohatran'ny toerana satria ny longoza zany ohatran'ny tiny sady maizimaizina koa izy io ny miserana ambonina longoza manitrako zay nga nitiavany azoatsatra loatra fa zay nitiavany azy anga zay tompoko no hitako ary misy loharano ihany koa misy loharano ihany koa loharano io izy io tavatika io io mandeha tsara be io ino ary ny afatra tianao atao an'le mpitsangatsangana amin'ny tony toerana tony a
izay matetika tsy mitandrina ny zavatra toy izany. marina de marina mety zany tompo fa nisy zao nanao antony pompe tony vazaha ty be da be nandeha maka amin'iny na vazavavy na vazala mamboatra ny pompe ambony ery de za miteny rehefa ohatra mananina rehefa mahita zavatra nareo de aza mamonomono an'ireny na manitsaka an'ireny atiako anazy zany afatrafatra zany ary ny olona moa rehefa ohatrohatra ka sendra maky atika zay tsy mahafantatra de aleony mihitsy aloha makeny ampeny miaraka raha ohatra ao an-tanàna de aleony mihitsy miaraka hoe ndao tsika mba hitsangatsangana ery ndao tsika mba hitsangatsangana mba hijery zany zavatra zany ndao tsika mba sala am'izao zay zany nataon'ny olona rehefa andeha aty fe an'izay rehetrarehetra zay isika olombelona no besiasi isika olombelona no tsy mahay miaina isika olombelona no atao ihany koa hoe fatra maditra satria maninona raha noariana teto an-tany de misy adidy amanandraikitra napetraka amiko nisy tontolo nisy voary anankiray nitoerako ary tsy manokolokolo an'izany fa ireo vazimareo ihany koa na ilay krobima de napetraka ilay nahary iandry ny lohasaha izy iandry ny loharano izy ary iandry ny tontolon'ny voary izy mipetraka tsara izy ary nanaja n'ilay nahary fa sika olombelona no nanotafady isika olombelona no nandika ny lalàna ka dia tafasaraka tamintsika izy ireo ny fean'izay rehetrarehetra zay de hoe misy ny vazimba olombelona zay foko mbola nonona sy monina amin'ny faritry Antseva atsimo andrefana teo ihany koa ny any amin'ny faritra Melaka de any Bekopaka Manambolo mbola misy azy ireo misy koa nefa ny vazimba zay kerobim zanak'Andriamanitra no nilazan'ny rakotry Davida anazy teo ireo de miandry ny lohasa mitana ny rano ary mitana zavatra maro ihany koa afaka miseho izy afaka tsy miseho ary mbola miara-miaina amintsika etona ny sarin'izy ireo de hoentsika amin'ny manaraka satria araky ny voalaza teo de hoe rehefa tao tsy hodany izy no nakany manotokana ary rehefa niopokisony ny olona tao an-tanàna de nifindra eny akaratra izy fotoana antsika manaraka ny sary avy eny akaratra makasitaka indrindra na hatrany jery hatramin'ny farany